La 4G Batelma vous présente Nivavao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Kanana tamin'ny fomba ofisialy ny pipeline voalohany izay mirefy 770 km izay mamatsy rano fisotro madio amin'ny ponina ao Ampotaka, Tsiombe ary Faucon ho fiadiana ny kere sy ny tsy fisian'ny rano fisotro madio no anton'izany. Ho atsangana ny agence de recouvrement des avoirs illicites ho fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo ny famotsimbola ary ny famatsimbola ny asa fampirona eto Madagasikara. Hita taratra tamin'ny filan-kevitry ministra farany teo ny fahavononan'ny fitondram-panjakana hiady amin'izany ho ny Bianco Samifina ary ny CSI io arivo eo. Maresaka iraisam-pirenena nanitsaka ny Korea avaratra ny filoha Amerikanina androany. Fionana manatantara teo amin'ny Kim Jong-un sy Donald Trump. Nadidin'ireo vetrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy vaovao eto amin'ny Kultivika minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany teny kely ho an'ny kanina 7 sy 2 arivo. Efa vita teo ny lalao eo amin'ny Madagasikara sy Nigeria. Efa vita ny fizaram-potoana voalohany miditra amin'ny fizaram-potoana faharoa amin'izao ora itenenana izao. Tamin'ny fizaram-potoana voalohany dia nitarika arainy ohatra ny barian'ny Madagasikara. Baolina izay nampitirin'ny Bolida. Fa ny toizantsika aloha ny vaovao fa ho taterina aminao ihany fivoaran'ny lalao fantokanana tamin'ny fomba ofisialy ny pipeline voalohany izay mirefy 770 km izay mamatsy rano fisotro madio amin'ireo ponina ao Ampotaka, Tsiombe ary Faucon ho fiadiana amin'ny kere sy tsy fisian'ny rano fisotro madio moa tanjona tamin'izany Gaëtan Andriatsilavo. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly fa 20 ny volana Jona ny pipeline voalohany mamatsy rano fisotro madio ny any amin'ny faritra atsimo. Vahaolana maharitra natolotry ny fitondram-panjakana ho an'ny faritra atsimo izay azon'ny ponina manodidina ny Roetsy Tombotsoa. Ny fotodrafitrasa izay tokanantsika androany ity izay niara miasa ny fitondram-panjakana niaraka tamin'ireo mpianara-mondonantoka dia tao ny UNICEF, tao ny Japon izay anamatsy vola izao tetikasa izao. Ary isoratsika erapo eratsaina izy ireo ary santatra bavarano ihany izao asa ataontsika androany izao satria raha olona Roetsy no voavatsy rano amin'izao asa vita izao dia mbola tsy vita kory zao asa zao dia efa niteny hoe mila piny satria mbola betsaka ireo mbola tsy manana rano fisotro madio. Pipeline mirefy 770 km iteny tokanana tamin'ny fomba ofisialy ity. Distrika 2, Belohandroy sy Tsiombe, commune 4 ary Fokotany 220 no nahazo tombotsoa amin'izany. Mbola isy ny pipeline faharoa sy ny fahatelo ary ny fananganana fotodrafitrasa maro ahafahan'ny ponina any an-toerana mandroso raha ny fanazavana hatrany. Ka ny pipeline faharoa sy fahatelo izay natao sy efa atao ao anatin'ny vina dia ankehitriny efa misy ny etude na ny fanadihadiana atao manaraka izany izay ahazona hatrany amin'ny 4 hetsy ny olona izay tokony azo rano fisotro madio. Zany ny zavatra ho atao. Ny zavatra ho atao dia isy fivorimin-dehibe izay hoentiko ho atao aty atsimo izay tsy tiako intsony misy hoe kere. Tsika aty atsimo dia milaza hoe kere, milaza hoe tsy anasa, tsy mananasa ny tanora, kere ny olona. Ozy izaho hoe manomboka zao anao tetikasa lehibe sy fivorian-dehibe izay atao aty atsimo ny tenako hiatsona amin'ny mpamatsy vola rehetrarehetra mba aleo teninareo amin'ny fambolena, mba aleo teninareo aratsakafo ary mba hampiana amin'ny fotodrafitrasa ny CSB2 sy ny hôpitaly mba ahafahanareo mitsapy tena. Zany ny fotodrafitrasa ho ataontsika aty andro ihany tompolahy tompivavy.
Mahatratra tany amin'ny 410 kilometatra ny iray amin'ireo pipeline mbola ajoro raha ny fanazavana ary miampy forage misy 12 ahafana mamatsy rano fisotro madio olona manodidina ny Iraety. Hojerena manokana ihany koa ny tsy fandriampahalemana, ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Nandritra ny fandalovany tao Ampotaka distrikan'ny Tsiombe, nilaza ny filoha fa isy efitrano fianarana ajoro ao an-toerana. Atomboka amin'ity taona ity ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitohy ny Osy sy Fort-Dauphin. Fahototsaina rampitso voalohan'ny volana Jolay hatramin'ny fahatelon'ny volana Jolay ho avy izao eto Madagasikara ny fivoriana faharoan'ny FAD na ny Fonds africain de développement. Nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina io tolakandro io ny filohan'ny vondrona amin'ny BAD sy ireo délégation miaraka tamin'ny Gaëtan Andriatsilavatra. Nandritra ny 70 taona nisian'ny FAD na ny Fonds africain de développement manodidina ny 570 miliara dolara no nampiasaina teto amin'ny kontinanta afrikana. Miisa 17 ireo firenena mandray anjara amin'ny teti-bola ampiasaina eo anivon'ny FAD izay eo ambany fiahin'ny BAD na ny Banque africaine de développement. Miditra amin'ny andiany faha-15 amin'izany famaritana ny teti-bola izay izy ireo amin'izao fotoana ka i Madagasikara no mandray ny fivoriana rampitso voalohan'ny volana hatramin'ny fahatelon'ny volana Jolay ho avy izao. Bon, nous sommes là parce que le Fonds africain de développement c'est très important pour le Madagascar. Tonga eto izay satria ny Fonds africain de développement dia zava-dehibe ho an'ny Madagasikara. Fantatrareo fa hatramin'ny nanomboan'ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara nampiasa hatrany amin'ny 1.7 miliara dolara izahay. Raha jerenareo io volana ampiasaina iteto io, ny Fonds africain de développement dia nahatratra 1.2 miliara dolara. Araka izany, zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny mandray ny fionana ahafana mifanakalo hevitra amin'ny fanavaozana io fampiasam-bola io. D'accueillir cette fonds pour discuter le renouvellement de cette fonds, ce qui est vraiment très important. Isaky ny 3 taona araka izany ny famaritana ny vola ampiasain'izy ireo. Manana tombony isika eto Madagasikara noho ny fahitana ny finiavana sy ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fampandrosoana ny toe-karena raha ny fanazavana. Tsy hijanona eo, ho amafisina ihany koa ny fifandraisana ara-barotra eto anivon'ny kontinanta afrikana. Donc c'est dans une approche de politique continentale. Araka izany, ao anaty paikady mitsinjo lavitra amin'ny ankapobeny ahafahan'ny Madagasikara manana toerana tsara manoloana ireo firenena miisa 450 aty Afrika no mahazava-dehibe izany. Mitohy hatrany ny fametrahana ny lalàna. Antenaina fa afaka mino isika ny fisiany ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny samy afrikana. Mino izay fa ny filoha rajoelina ary tokony hanaraka izany isika ka hiady mafy ny idiran'ny toe-karentsika amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny firenena afrikana io. Faire en sorte que notre économie soit aussi bien ancrée dans cette logique de renforcement du commerce au niveau continental. Ny taona 7.4 no nankasitrahan'ny BAD ny document de stratégie pays an'i Madagasikara 7.4 Isan'ny hojerena manokana amin'izany ny tetikasa momba ny fambolena sy ny fanamboaran-dalana. Ohatra amin'izany ny fanohizana ny lalam-pirenena fahasivy, ny lalana mampitohy ny taolagnaro sy vangain-drano. Araka ny vaovao voaray amin'izao ory tenenana izao namombola ny barean'ny Madagasikara Kalorus no napiditra izay baolina izay tamin'ny alalan'ny coup franc. Fatoizantsika hatrany ny vaovao atsangana ny agence de recouvrement des avoirs illicites ho fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo ny famotsim-bola sy ny famatsina ny asa fampirona eto Madagasikara itataratra tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo ny fahavonona ny fitondram-panjakana iadina amin'izany Ony Bianco Samifina sy ny CSC Yona Saina. Dingana lehibe no vitan'i Madagasikara tamin'ny namoahan'ny fitondram-panjakana nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo ny diditsy volana momba ny fahafahana mitaksy sy mangeja ary mamerina ireo vola azo tamin'ny fomba tsy manara-dalàna. Hoy ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité ny bureau mahaleotena miady amin'ny kolikoly ary ny Samifina io ariva io teny Antaninarenina. Izy ireo izay manambara fa zava-dehibe ny fananana ity lalàna momba ny recouvrement des avoirs illicites ity. Mamaly an'ireo exigence na ny zavatra takin'ireo lalàna iraisam-pirenena isan-karazan'ireo io lalàna io ary koa mahafeno tsara an'ilay édifice le rindrina hoy aho ilayntsika eto Madagasikara entina miady amin'ny kolikoly. Araka ny voalaza teo moa ohatrany tsy dia atahoran'olona loatra ny na ny migadra na ny sanction kelikely reny fa raha ho alaina kosa ilay fananana izay azo tamin'ny fomba tsy manara-dalàna dia
mety eritreritra izy amin'ny fangalana an'izany vola na fananana amin'ny fomba tsy ara-dalàna izay. Ho fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo sy ny famotsim-bola ary ny famatsiam-bola ny asa fampirorona eto Madagasikara, isy ihany koa ny fananganana ny agence de recouvrement des avoirs illicites anampy ny Bianco, ny Samifina, ny CSI ary ny PAC. Iaraka aminay telo mianadareto sy ny PAC, anankidimy ireo zany no système anticorruption, ny CSI, Bianco, Samifina, ny pôle anticorruption ary io agence de recouvrement des avoirs illicites io. Araraky ny lalàna 2016-020 dia mitovy procédure amin'ny recrutement amin'ny DG ny Bianco ny recrutement amin'ny DG ny agence io. Ka ny antenaina zany dia ivoaka ny décret izay mametraka ny agence de recouvrement des avoirs illicites io tsy ho ela les décrets d'application ahafahanay ato amin'ny CSI lancer ny recrutement ny DG vaovao izay hitatana an'io agence de recouvrement. Miatra avy hatrany ity lalàna ity raha vaovao sonia mampanan-kery azy raha ny fanazavana hatrany ary tombony maro ho an'ny firenena ny fananana izany. Ity lalàna ity volavolana ty tsy volana ity zany dia manaraka ny fenitra rehetra takiana, izany hoe tsy natao hoe hiatra amina tranga tany alohany ka efa maty paikandro, fa rehefa miresaka kosa tsika fandikan-dalàna ara-toekarena na ara-bola rehefa miresaka tsika kolokolo na famotsim-bola dia aza adino fa fandikan-dalàna mitoy io. Ka ity lalàna ity zany dia miatra manomboka amin'ny fotoana zay anasoniavana ny mampanan-kery azy, ity le ataontsika promulgation. Ka raha toa ka tafiditra ao anatin'izay dia miatra ara-toekarena mba ho vola madio no mivezivezy eto amintsika ny miditra na mivoaka zany. Ary mazava azy ara-pandriampahalemana dia mba firenena lavitry ny famatsiana vola, famatsiana fandikan-dalàna, famatsiana asa fampirorona ny firenentsika. Ka zay no isan'ny mahatingana lehibe n'izy ity. Ary inona fa ahatsara endrika bebe koa ny firenentsika, izay ahafahantsika averiko foana ilay hoe miara-miasa bebe koa ary mahita fahombiazana amin'ny fiara-miasa amin'ireo firenena manodidina antsika ireo. Ho fantatra amin'io herinandro io ny anaran'ny tale jeneraly vaovao ny Bianco raha nambarany filohan'ny CSI nandritra ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety mitanterahana teny amin'ny CSI Antaninarenina ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natantsika ny tontolon'ny tononkalo fa eo ihany koa ny hetsika motortor show rehefa avy eo ary. Fuluin bezon data ten maneto andeha anarano mivatana reo lalao rehetra mandritra ny kanina dezareo amin'ireo namanao ireo fotoana mampangitakitaka rehetra 50 mégas ny atoandro à 500 mégas ny alina arrivo ary afoana ny vidiny tsindrio ny dièse 322 étoile 6 dièse. Ianao arovy ny fanananao manaova fiantohana ahitrano aro miaina sy miary mandrivo ny vato lavage Kiri sady matsiro no mampazoto manery misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa mahazo fafinaretana ery ny ankizy fanany lehibe ihany koa lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Booster X Cola, le nouveau cocktail intense. Je pars pour la guerre. Débrouille-toi pour revenir, pour nous, d'accord? Les Japonais montrent des signes d'agressivité.
7 décembre 1941. Une date à jamais marquée du sceau de l'infamie. Nous sommes en guerre. Verina eto amin'ny fampalalambavao isika maro ireo tanora anao lasa mpanoratra poezia sy tononkalo amin'izao fotoana izao. Misy amin'izy ireo aza no mamoaka boky mandrolona izany. Tokony hanaja ny fitsipiky ny teny sy ny fitsipelina amin'ny teny malagasy izy ireo. Hoy ny avy ao anivon'ny Avatsu Pem. Ionina saina. Dada, misintona makaiza ny lantady mpifanjaisana ny famatorantsika an-tsaina fofana. Ankoatra ny fiazakazaky ny teknôlôjia, ny fahazaran'ny tanora manafoy ny fanoratana ananatin'ireny afatra miafina ireny. Isan'ny taratra ahitana ny tsy fahafehezana ny teny malagasy ihany koa hatrany anatin'ny tononkalo sy ny poezia amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo mpanoratra no tsy manaja ny tsipelina sy ny fitsipiky ny teny malagasy. Azavaintsika aloha tena fanaovana boky hoe tena boky rehefa atao zany dia voalohany indrindra aloha manantona éditeur matianina moa raha ny tena izy zany. Ao anatin'ireny mpanota boky ireny dia efa misy vaomeram-pamaky ao anatin'izy ireny. Zany hoe raha ohatra ianao ka mitondra ny asa soratra ao amin'izy ireny dia imbetsaka ny siana ady hevitra hoe ty tokony esorina, ty tsy mety, ty tsy mifanaraka amin'ny zavatra ohatran'izao. Dia zany hoe ao anatin'izay ady hevitra izay karazana sivan'izay mba mametraka tsara ny leleta boky eo amin'ny toerana tokony isy anazy. Tahaka ny tamin'ny vanim-potoana mitady ny very ny literatiora malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ny nambara ny filohan'ny fikambanany poety sy mpanoratra malagasy sy avy ao amin'ny Avatsa UPM. Satria rehefa tena nydinihana ny zavatra rehetra amin'ny famaofao na any amin'ny boky na any amin'ny gazeta na any amin'ny tambajotra tserasera dia betsaka ny manoratra tononkalo izay mihevitra hoe izao ilay antsoina hoe tononkalo tsy manaratsy tsy manambany fa tena tononkalo tokoa ireny fa mba ampatezan'izy ireny, mba hahavatsan'izy ireny, mba hitahirizan'izy ireny ny kanto dia namety oro-lalana toy izao izay verina efa adidy satria efa tamin'ny andron'ny mitady ny very notariany ny avana Ramanatoanina, Jean-Zefra Bearvelo, Charles Rajelosolo no nisin'izany hoe toro-lalana ho an'izay te hanoratra, tsy mpievitra ho an'izay te hanoratra, fampitana ny fomba fanoratana poezia dia nandray an'izay izay betsaka ny zavatra very ao amin'ny hasin'ny tononkalo. Ny rehetra ny tokony hiara-entana amin'ny fanajana ny teny malagasy, indrindra ao anatin'izao iray volana ny teny malagasy izao izay hifarana tamin'ity androany ity. Fanifarana tamin'ity androany ity teny amin'ny CCI ivaty ny hetsika Moto Store show. Akoatra ny fifanana nisy ihany koa ny parady nitaterahana teto Andrenivohitra. Ionina sainatrano. Ny farana androany ny hetsika Moto Store show izay nitaterahana tetsy amin'ny CCI Ivato. Maro ny hetsika tamin'ity androany ity izay nialoavany ny parady nataon'ireo moto club isan-karazany sy ireo fikambanana moto eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra hafa ihany koa. Nenga tetsy anoloan'ny kianjan'ny Mahamasina izany ary namakivaky ny tanàna. Ny farana teny amin'ny CCI Ivato. Teo amin'ny lafiny azakazaka motocross tafavoaka ho mpandresy iranty ilay mpanamory tompon-daka ny Madagasikara. Voalohany zany misaotra n'Andriamanitra dia misaotra ray aman-dreny. Misaotra ny tondra nanotrina koa dia surtout misaotra ny Motostore tamin'ny organisation sy ny accompagnement. Dia ty aloha zany tena marina hoe tsy mahazatra satria teo nisy ny azoazo kely, nisy ny pneu, zavatra tsy dia fahita, nisy ny vato. Moa ny surface koa goudron dia somary sarosarotra kely satria izay zatra eo amin'ny tany. Fa bon, nety ihany leziny farany. Hoarahintsika ao anatin'ny fandarana mekamaga amin'ny alarobia ho avy izao ny mahakasika ity hetsika Moto Store show ity.
maresaka iraisam-pirenena nanitsaka ny Korea Avaratra ny filoha Amerikanina androany fionana manatantara teo amin'ny Kim Jong-un sy Donald Trump. Fanadidena. Androany alahady Donald Trump sy Kim Jong-un niaraka nanitsaka ny toerana izay mampisaraka ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo amin'ny toerana izay nanaovana ny fifanaovan-tsiny amin'ny famotsora-keloka ny taona 1770. Tsy mbola nisy filoha Amerikanina alohan'ny Donald Trump no nanitsaka io faritra io izay any Korea Avaratra. Taorina dia tongotra vitsivitsy nataony rotota nisy ny fanaovana valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Tamin'izany no nilaza ny filoha Amerikanina fa andro lehibe ho an'izao tontolo izao ny andro androany ary porofo fa tiana hialana hoy izy ny zava-niseho taloha ary manorina ny hoavy vaovao. Nanao fanambarana koa ny filoha Koreanina Avaratra fa afaka hialana ny sakana misy ankehitriny. Laza ihany koa izy na dia efa fantatra aza ny olana nisy teo amin'ny firenena rotota tany aloha nefa afaka ny fandray tanana teo amin'izay toerana manatantara tahaka izao. Tamin'izany fihaonana izany no fantatra fa hiverina daholo afaka herinandro vitsivitsy ireo fifampiresahana taloha izay tsy mbola nahitana vahaolana, isan'izany resaka nokleara sy ny fanegazana ataon'ny États-Unis. Ndrembava farany eo amin'ny kanina 7-12 izay lalao an'ny barean'ny Madagasikara sy Nigeria mbola mitarika rono ohatra isika malagasy amin'izao fotoana izao tahaka izay ihany koa rono ohatra eo amin'ny fionan'ny Guinée sy Burundi eo amin'ny matcha ilany mbola mitarika ry zareo Guinéana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana araka izany hatramin'ny farany. Soava tsara daholo tompoko. La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.